mianatra eo tongotrao. Eto amin'ny toerana nisan'ny Korinto fahiny no misy ivon'ny sehatra maro toy ny kolotsaina, fivavahana, varotra sy ny sisa ity toerana ity. Rehefa tonga teto tamin'ny taona 500 tao aorianan'i Kristy Paoly dia mpanjaitra lay no asany miaraka tamin'ny Akwila sy Prisila izay mpivady. Ndraiky-po tamin'ny nasan'Andriamanitra izy mivady ary mandalo fiaikana lehibe tao amin'ity toerana tsy kristianina ity. Mpanjaitra lay no asan'i Paoly kanefa ny asan'Andriamanitra no tena nanavanana azy. Nampianatra tao amin'ny tempoly isa-sabaty izy ary sady nandresy lahatra ny Jiosy ihany koa sy ireo Grika. Amin'izao fotoana izao dia misy ny atao hoe mpanjaitra lay moderna. Tsy voatery ho tena mpanjaitra lay ara-bakiteny izy ireo fa mampiasa ny fampidiram-bolany anoana ny asan'Andriamanitra. Misionera izy ireo kanefa tsy mandray karama avy amin'ny fiangonana, manana ny asany toy ny olona miasa rehetra izy ireo. Nanapa-kevitra ny androsatrano sy hametraka ny mahamisionera ho tanjony eo amin'ny fiainako. Amin'ny alalany antsointsika hoe fanjairana lay aho dia sady afaka manao tsara ny asa fivelomako, ny asa mahamisionera ary mitondra an'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny mpanjaitra lay dia miasa any amin'ny firenena izay sarotra na mety tsy heverina fa tsy afaka hanaovana asa fitoriana. Miasa any amin'ny toerana tsy azahoan'ny misionera miasa izy ireo ary manaraka ny fomba fiasan'i Kristy. Mifangaro amin'ny olona izy ireo, maneho alemem-panahy, manopy ny hafa. Rehefa azony olona atokisana izy ireo dia afaka mandresy lahatra tsara ny olona anaraka an'i Jesosy. Raha amin'izao toejavatra izao amin'ny mpanao lay dia milaza fotsiny efa mpampianatra io tsy ilaina nefa ny fizarana ny teny satria mety atonga anao voaroka ivelan'ny firenena izany. Mitaky kosa ny atonga anao olona marina, azo atao namana ary indrindrandrindra ho mpizaran'ny fahamarinana. Misy namako mpiara-miasa amiko izay efa ela mipetrahako teo akaikiny rehefa miasa. Afaka mifampizara sy niresaka momba ny ara-panahy izay tsy mbola nifandray tamina zavatra mikasika ny maha-kristiana na izay mety ho hafa amin'ny fivavahana misy azy izy. Ny fahafantarana fotsiny hoe raha tsy tamin'ny alalanao dia mety sy nahare mikasika an'i Jesosy mihitsy. Ny mission globale dia manampy ny faritra voakasika rehetra amin'ny fanohananareo mpanjaitra lay amin'ny alalan'ny fiofanana sy ny fanomezana fitaovana. Manampy amin'ny fisotonana ara-panahy ihany koa ny mission globale mba hahafahan'ireo mpanjaitra lay hivondrona, hifampizara fanandramana ho ampy fiofanana, irahina ao anatin'ny fahalahina ary ho voky ara-panahy. Matetika dia mpitoka-monina izy ireo, manampy azy ireo tokoa ny fifandraisana amin'ny olona mety manana fanandramana izay mitovy aminy. Izay no iraka lehibe indrindra azontsika tanterahina. Tsy ilainao akory ny mpitsabo-panampy na pastora na mpampianatra, azonao atao ny zavatra rehetra. Amiteran'Andriamanitra aho noho izany. Raha toa mandeha ny antson'Andriamanitra ianao ka miasa any amin'ny firenena ary mivoatra izay mety hanahirana ny fitorianan'ny filazantsara dia afaka mitsidika amin'ny tranokala www.totalemployment.org. Tsy mila olo-kafa iantso antsika ankoatra ny antso an'i Jesosy isika. Mandehana fotsiny ary sara amin'ny toerana misy anao finonao. Raha miantso anao anatratra ny azy tsy azo tratrarin'Andriamanitra any avaravarankely 10/40 Moyen-Orient Afrika Avaratra mandehana hikakaraka anao Andriamanitra.
betsakawampunaya iratenya vyamina itoetra betsakawampunaya. Faly miarabantsika indray zazamoa zazaboto a tratry ny sabata mahafinaritra be. Faly be a miaraka aminareo a mino afa toy izany koa nareo e. Dia andao ary sika hiaraka hivavaka alohan'ny hanarantsika ny tantara dia akambana ny tanana, aondrika ny loha, akipy ny maso, hiara hivavaka sika. Jesosy zokinay io misaotra anao zahay fa ny fenonao fitahiana dia nomenao anay ny sabata fitsaharana. Hianatra ny teninao zahay dia omeo fanahy masina mba tonga ny zazahendry miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fitafiana manokana lohatenin'ny tantara na hoe ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro a dia androany sika amerina an'izany. Ny tsy anjerantsika dia eo amin'ny Matthieu 7:12 mivaky toy izao hoe fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Averiko indray a, fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Andao ary hiaraka merina isika e, dia miaraka manisa telo a. Isa, roa, telo. Fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Bravo! Anaraka ny tantara ary sika izao dia mipetraka tsara, tsy mipelipelika. Eny ary e. Najoboko Josefa tao amin'ny rano ny lohan'indray manontolo. Na kofakofa niala avy tao sady niome izy. Na melombelona ny ainy ery ny rano mangatsiatsika. Raha ratsy moramora mantsy ny mikarakara ny ondro mandritra ny tontolon'ny andro. Na ifikify Josefa naka ny aloha ny saoriana ny lohany ka nipitipitika teny rehetra teny ny rano. Jereo ange ty ataonao e? Hoy Robena rahalany ny vazavaza taminy. Josefa ve zany? Hoy ny ray ny antso. Aiza Josefa zanako? Nananjanaka lahy maro Jakoba, saingy i Josefa no tiany indrindra tamin'izy ireo. Efa antitra mantsy Jakoba tamin'izany. Ary io zanany lahy kely io dia nitondra fifaliana ho azy. Tsy mba tahaka an'ireo zokiny folo lahy Josefa. Niady hevitra matetika izy ireo ka nanahirana andrainy. Fa Josefa kosa dia sady malemy fanahy no milaza ny marina mandrakariva. Feno fifaliana izy sady mampitsikitsiky ny rainy foana. Niazakazaka Josefa nijery izay zavatra nilaindrainy. Nisy fanomezana manokana ho an'i Josefa tamin'i Jakoba. Akanjo lava tsara tarehy ilay izy. Lamba nisy loko maro fitondran'ny mpanapaka na ny olo-manakaja manokany roa no namboarina ho azy. Nampidiriny Josefa tao anatin'ilay akanjo ny sandriny. Nosafoiny ny tanan'ilay lamba malefaka. Misaotra anao ary dada, hoy izy nibitsibitsika. Tena tiany tokoa mantsy ny loko marevaka. Niketrona tamin'ireo zokiny. Fa nahoana ary izy ny angarana? Fa nahoana no izy foana ny mahazo fanomezana avy amin'ny rainy? Ny monomonina tany ambadika tany ireto rahalany be fialonana. Ndray alina nanofy tsy tahaka ny fanaony Josefa. No tantarainy tamin'ireto rahalany izany ny ampitson'io. Name amboara-tany an-tsaha hono sika. Nijoro tsara ny amboarako saingy ny anareo kosa dia niondrika teo amin'ny ahy. Mihevitra ve ianao fa hiakoka eo aminao tokoa zahay? Hoy izy ireo nibetroka azy. Sady ny monomonina indray izy avy eo. Tateoriana dia mbola nanofindray Josefa. Dia mbola nitantarainy tamin'ireo rahalany sy ny raindray koa izany. Hitako ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 12 ny akoka teo amiko izy.
Ny teny any Josefa moramora Jakoba rainy. Mihevitra tokoa ve ianao fa hiankohoka eo aminao ny reninao sy izaho ary ny rahalahinao hoy izy nanontany. Tsy nisy nahafantatra ny hevitry ny nofiny Josefa. Na dia izany aza nefa tsy nanadino an'izany Jakoba taty aoriana. Taona vitsivitsy any aoriana dia ho tsaroany sy ho takan'izany. Voatany mihitsy ny Josefa ny amin'ny nandraisany an'ireo fanomezana be dia be avy amin'Andriamanitra. Notahian'Andriamanitra izy tamin'ny nanomezany azy nofo izay ho azony ihany ny heviny iray andro any. Notarian'Andriamanitra ihany koa ny sain'i Josefa ka nomeny fisainana tsara izy. Tianareo Andriamanitra ary mitahy anareo koa amin'ny alalan'ny fanomezana maro. Manome anareo fisainana tsara izy, hanampy anareo mandrakarizy izy hanao ny tsara. Manao anadaholo indray ianareo rakisy namako, tonga indray ity ny fotoana fanomezantsika. Hiaraka amin'ny Erinito ny lohahevitra fahasivy ary isika izay manao hoe mody any an-trano miaraka amin'Andriamanitra. Ao anatsara hoe mody any an-trano miaraka amin'Andriamanitra. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsy anjery dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Genesis 5:1-20. Andao inge rahantsika mamekiny ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Andao averina tsara e! Ary niaraka nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Genesis 5:1-20. Manana hafatra mafonja ho antsika tokoa rakisy Andriamanitra. Fa zao rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy tapaka ange isika eo e, ary akafizintsika ny namana amin'Andriamanitra dia tsaro fa hoentin'Andriamanitra akany an-danitra isika indray andro any. Ka ity sabatana ity izany dia ho santatry ny sabata sahady izay hitondran'Andriamanitra antsika ho aizaka ho any an-danitra. Ka dia andao aro tsara indray ny tantarantsika dia mirary sabata mahafinaritra ho anao. Manana namana akaiky ianao indrindra ve ianao? Manao ahoana ny habetsan'ny fotoana hiarahanareo? Mifanangy matetika ve ianareo? Isaky ny inona? Ny lesontsika anio dia miresaka ny amin'ny lehilahy iray izay anisan'ireo naman'Andriamanitra akaiky indrindra rakisy. Zafikitro ny Adama sy Eva, Enoka. Tahaka ny ankabeazan'ny zafikely dia tia mihaino ny tantara momba ny fianakaviany izy. No tantarain'ny Adama sy Eva azy ny amin'ilay zaridaina tsara tarehy no nenan'izy ireo. Nambaran'izy ireo azy ihany koa ny fomba nanontany izy ireo. Nambaran'izy ireo azy ny drafitra mahatalanjona izay nomanin'Andriamanitra hamahana ny olona ny fahotana. Ny hainy tsara inge Enoka rehefa nambara azy fa ho faty noho ny fahotan'izy ireo Jesosy. Nianatra ny tian'Andriamanitra tokoa izy rakizy noho ireo zavatra izay notantarain'izy ireo azy. Rehefa 520 taona ary Enoka dia niteraka ny zanany lahy matoa, Metosela no nataony anarany. Rehefa lasa raim-pianakaviana Enoka dia nianatra ny tian'Andriamanitra bebe kokoa hatrany izy. Tsapany famafy tamin'Andriamanitra na dia nieritreritra hamelan'i Jesosy zanany ho faty noho ny hitantsika fotsiny aza. Nisaintsaina misimisy kokoa hatrany momba n'Andriamanitra izy isan'andro. Nandany fotoana maro niresana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka izy. Matetika izy no lasa nandeha nitokana mba hiaraka amin'Andriamanitra. Nambaran'Andriamanitra ny Enoka rak'izy ny amin'ny safotrano izay ho avy. Nambarany azy ny amin'ny haterahany Jesosy, ny amin'ny fiainany ary ny fahafatesany eo amin'ny hazo fijaliana. Foto-dresaka izy ireo ihany koa ny nitsanganan'i Jesosy amin'ny maty sy ny fiaviany fandrony ary ny toe-javatra rehetra hitranga eo anelanelan'ireo. Nanokana fotoana hiarahana amin'ny olona ihany koa nefa Enoka. Tia azy ny olona rehetra. Tsy tia azy kosa ny olona ratsy fanahy satria nananatra azy ireo izy mba tsy hanota.
Nisy olona ny haino azy ka nitsatra tsy nanota intsony. Ny sasany indray tsy ny raharaha fa voamaika ary naninona nanota foana. Na dia nandehandeha nitory teny atraizatraiza aza ianao karak'izy dia tsy tapaka mihitsy ny firesany tamin'Andriamanitra sy ny fiakofany taminy. Arakaraka ny nanokana ny fotoana betsaka ny arana tamin'Andriamanitra no nahatonga azo ny anotovy tamin'Andriamanitra, eniky ny hafaliana ny endriny. Navelan'Andriamanitra ahita ny lanitra nge Enoka ary tena naniry mafy nipetraka an'izy. Noho ny farany indray andro dia nentin'Andriamanitra tsotra fotsiny izao niaraka taminy tany an-danitra Enoka. Nisy olona nahita azy nandeha niaraka tamin'Andriamanitra, olona tsara fanahy sy ratsy fanahy. Nitady azy izy ireo taty aoriana fa tsy nahita azy. Notadiavin'izy ireo teny amin'ny toerana rehetra fantatra izy ireo fa falehan'i Enoka. Fa tsy tany amin'ireny toerana ireny izy. Tsy niverina nonina tetỳ an-tany intsony izy. Nalahelo an'i Enoka ny olona rehefa lahy sy izy rakizy. Rehefa azon'izy ireo an-tsaina nefa noho ny farany fa niaraka tamin'Andriamanitra izy ankehitriny. Tena tanjaka ny finoan'izy ireo. Zavatra roa ny fantatry ny olona tsara fanahy voalohany, izy ireo koa dia afaka mivavaka amin'Andriamanitra na dia eo anivony tontolo feno faharatsiana azy. Faharoa, ny olona mivavaka amin'Andriamanitra rakizy sy mankatoa azy dia ho any an-danitra. Misy zavatra anankiroa koa fantatry ny ratsy fanahy. Voalohany, tokony hankatoa an'Andriamanitra sy hivavaka amin'izy ireo. Faharoa, raha tsy miova izy ireo dia alahelo sy fahafatesana ny miandry azy any amin'ny faran'ny fiainany. Aiza amin'ireo atokon'olona roa ireo re no tiana ho isy anao e? Miaraba ny tanora zandry indray miaraka hamerina ny lohateny, ny tsianjery ary amitina izay nianarantsika nandritry ny herinandro isika amin'ity anio ity. Lesona fahasivy no iarahantsika atao indray mijery indray ary. Fahitana tao amin'ny nosy iray, izay ny lohatenitsika ary ny tsianjery tadidinareo ve Apokalipsy 1:9. Izao no alfa sy omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia mitsitoha. Minao fa haitsika tsara izay. Tsy miala amin'ny resaka momba ny Jaona no nianarantsika nandritry ny herinandro. Hitantsika fa efa ilay antitra, ilay efa tena antitra izany i Jaona ary izy irery sisa no apôstôly velona sisa tamin'izany. Tena nanahirana an'ireo mpitary-pivavahana tokoa ny fisian'i Jaona. Dia nentina teo amin'ny fitsarana izy. Teo amin'ny emperora Dominisiana no nitsara azy tamin'izay fotoan'izay. Fa maninona moa izy no tsaraina sy natao izay hamonganana ny momba azy manontolo. Satria tsy tian'ireo jiosy mihitsy ny fivavahana kristiana, ny fivavahana izay notarian'i Jesosy, ny vaovao mahafaly mahakasika ny famonjena izay nentin'i Jesosy dia tsy mba neken'ireto mpitarika jiosy ireto. Dia niara-niasa tamin'ny mpitondra fanjakana izy ireo mba hamongorana tanteraka ny ity fivavahana kristiana ity, nosarahany fianakaviana, novonony ireo mpanaradian'i Jesosy izany. Hitan'izareo nefa fa tena nanelingelinan'izy ireo tokoa ny fisian'i Jaona dia noezan'izy ireo ny hamonoana azy. Teo alohan'ny fitsarana ny Jaona izany teo amin'ny emperora Dominisiana, rehefa niresaka i Jaona, nazavain'i Jaona tamin'ny pahatoniana ny fahamarinana ny resaka mahakasika an'i Jesosy izy. Liana avokoa ny olona satria tena tampahendrena tanteraka no nanambarany Jaona izany. Tezitra tampoka ny emperora ka nitendreny ho vonoina i Jaona. Dia araka ny hitantsika tao anaty lesona fa nalatsaka tao anaty menaka mangotraka be i Jaona nefa tsy maty, tsy nanino, zava-mahagaga izany.
rehefa nahita an'izay ny amperora dia hita fa tsy azo vonoana ijaonina dia nalefa sesitany tany amin'ny nosy lavitra indrindra fandefasana an'ireo gadra dia ny nosy Patmosy izany. Inona ary no antony tsy nahafaty an'i Jaona? Teo indrindra vao tsapan'i Jaona fa ny antony tsy nahafaty azy dia Jesosy niseho tamin'ny alalan'ny fahitana. Nisy iraka lehibe izay nampanaovan'Andriamanitra azy, nampanaovan'i Jesosy azy. Niseho tamin'ny mahazanak'Andriamanitra, Andriamanitra azy mihitsy Jesosy ary nanambara taminy fa tokony ho soratany avokoa ny zavatra rehetra izay hitany sy zavatra ambarany Jesosy aminy mikasika ny zavatra efa lasa sy ny zavatra ho avy. Dia tao anatin'izay no natsapan'i Jaona fa kay tena nilainy izy hanitatra indray, hanaparitaka indray ny filazantsara ary izay no mahatonga ny filazantsara tonga aty amintsika mandraka ankehitriny. Hitantsika araka ny voalazan'ny lesona izay nianarantsika fa miakohoka amin'i Jesosy tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra sy tompon'ny fiainantsika antsika, satria izy no niteny hoe izao no alfa sy omega, izao no mifehy ny tantara rehetra eto amin'izao tontolo izao, izao no hiayanao ary tsy ho foana ny filazantsara mandra-patanteraka azy rehetra. Dia mampanantena antsika koa izany lesona izany fa afaka ny mihay antsika sy mitarika antsika mandrakariva Andriamanitra eo anoloan'ny toe-javatra izay mety hiseho amintsika amin'ny an'ity hoe fanarahana an'i Jesosy ity. Ny zavatra tiana nambara tamintsika koa izany tamin'ny alalan'izay lesona izay dia mba ny ahafantarantsika fa Jesosy dia tena zanak'Andriamanitra. Ny hatsapahantsika ihany koa izany alehibe azan'i Jesosy izany sy ny alehiben'ny fitiavany antsika dia mba hiankofantsika aminy ihany koa amin'ny mahatompo ny tompo azy sy tompon'ny fiainantsika anazy ihany koa. Mino fa nitondra fanapahan-kevitra ho antsika izay. Ny fahitana tao amin'ny nosy Patmo dia hitarika antsika indray fanapahan-kevitra hiaraka amin'i Jesosy, tsy hiala amin'i Jesosy mandrakariva ilay Andriamanitra tia antsika, ilay mamonjy antsika ary ilay hamonjy antsika rehefa ho avy indray izy. Dia izay ary ny lesona nianarantsika nandritra ny herinandro dia mirary soa antsika Tanora Zandriny amin'ny manaraka indray. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray natratra izao fotoana izao. Miaraba ny zoky ny zandry ny ray aman-dreny rehetra ihany koa. Amerina ny lesona fahasivy izay nianarantsika tao anatin'ny herinandro iny indray isika amin'ity anio ity izay mitondra ny lohateny hoe manao safidy. Ny tsenjery dia izay hitantsika ao Mateo 7:17 sy ny 4:12. Toy izao ilay tsenjery andeha rahantsika mamerina. Midira mivavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tera ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia tsy maintsy misy safidy raisitsika mandrakariva. Ary indrindra ho anareo tanora mantoanto dia ao anatin'ny fotoana izay tsy maintsy hanaovana safidy goavana be ianareo. Satria ianareo zao dia efa miala amin'ilay taonan'ny fahazazana izay indray aman-dreny nanapa-kevitra ho anareo, fa ankehitriny nareo dia tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ho an'ny tenanareo manokana amin'izay. Dia eo indrindra no mila fitandremana tsara satria zonao no misafidy fa tsy zonao ny misafidy izay vokatra ny safidy ataonao. Dia mila mitandrina tsara tsika misafidy izay raisitsika isan'andro. Raha diso ny safidy ataonao dia hiankina amin'izay ny faharatsiny no avinao. Fa raha tsara kosa ny safidy raisinao dia ny ankehitriny dia ho azo antoka kosa ny fahatsaran'ny ho avinao ao aorianao. Izany hoe rehefa hanao safidy ianao dia fantaro aloha hoe inona ny vokatry ny safidy, izay vao manapa-kevitra. Fantaro aloha ny vokatry ny safidy izay ho ataonao, izay ianao vao manapa-kevitra amin'ny zavatra anankiray. Ary ataovy ao an-tsaina mandrakariva izany satria ny tsy fahaizanao misafidy dia hitarika voka-dratsy ho aminao avinao manontolo. Miteny ny
mpanjaka Solomona izay nanam-pahendrena nilaza izy eo amin'ny ampitoroteny toko voalohany toko faraka ambin'ny folo azavady ny andininy fasivy milaza izy fa mifaliry zatovy teny mbola tanora kanefa tadidio fa hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ianao azonao atao no mifaly fa tadidio hoe inona ny fiafaran'ny fifaliana izay nataonao izany hoe amin'ny fiainantsika rehetra mandritry ny tontolo andro vao mifoha ianao mandra-patory indray dia misy safidy tsy maintsy raisina mandrakariva ao anatin'izany rehetra izany. Jesosy dia nanao safidy tsara teo amin'ny fiainany ary na dia nisetra fakapana maro be ary izay niretantsika amin'izao fotoana izao ihany koa dia tadidio fa nanao safidy tsara Jesosy ary izy nohatra tsara izay tokony ho alaintsika tahaka mandrakariva amin'ny fanaovana safidy. Ny mahafinaritra dia izao nomeny antsika ny lalàna mba hitaridalana antsika ny amin'ny safidy izay tokony ataontsika. Haintsika izany didy folo izany ary ny zavatra rehetra izay ataontsika ary tanora dia tokony hankina indrindra ny amin'ny hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny anaovako an'izao zavatra izao. Eken'Andriamanitra ve ny hatanterahako an'ity safidy ity. Ny zavatra mahafinaritra dia nilaza ihany koa ny Jakoba toko voalohany andininy fadimy fa raha misy tsy manam-pahendrena dia aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka sady tsy mandatsa. Raha toa ka tsy hainao no manao safidy dia azonao atao indrindra no mitalao amin'Andriamanitra mba hanampy anao ny amin'ny safidy izay tokony ho raisinao mba hahafahanao manome voninahitra n'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ny mahafinaritra dia izao hoe hitantsika eo amin'ny baiboly ny tantaran'i Jona. I Jona dia nanao safidy ratsy ary diso safidy izy teo amin'ny zavatra izay nataony kanefa na dia izany ary dia tsy nanary azy Andriamanitra fa nitady azy mandrakariva Andriamanitra ary toy izany ihany koa ny ataony aminao. Na dia efa nisy safidy diso ary nataonao teo amin'ny fiainanao dia miverena amin'Andriamanitra fa izy dia vonany indray ianao. Vonany hanoro anao ny lala tsara indray izy ary afaka mitarika anao sy mitantana anao ho amin'ny tsara mandrakariva. Dia andeha isika hiatehitra amin'ny Kristy, andeha isika hanatona ny Kristy ny amin'ny safidy rehetra ataontsika. Tsy alohan'Andriamanitra mihitsy isika amin'ny zavatra atao na amin'ny fanapa-kevitra mila raisina fa anontany an'Andriamanitra mandrakariva ny amin'izay sitrapony dia izy no hanampy antsika mba hahafahantsika manaraka ny torohevitra izay omeny antsika. Arak'ilay tsenjerintsika teo dia malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana fa tery kosa ny lalana mankany amin'ny fiainana dia andeha hisafidy ny lalana tery kanefa mahasoa isika tsirairay avy. Andriamanitra ny ahitany tanora mantoanto rehetra dia samy ahay handray fanapa-kevitra tsara ny tanora mantoanto rehetra manomboka izao. Ny tombo ny ahitanareo. Veloma daholo. Dia endrika falifaly, endrika sarika mandrakariva no iarana amintsika tanora namana amin'ity sabata ity. Tratra ny sabata indray sika rehetra ary manasanao hanaraka ny lesona izay iarahantsika mamerina ankehitriny. Lohateny manao hoe manamboatra fitoerana ho an'Andriamanitra. Manamboatra fitoerana ho an'Andriamanitra. Toy ny mahazatra antsika dia mametraka fanontaniana mandrakariva isika hoe inona indray ny tian'izany lohatenin'ny lesona izany ho ampitaina ho anaovana fanandramana. Manamboatra fitoerana ho an'Andriamanitra. Sika aika izany sika asian'Andriamanitra manamboatra fitoerana ho azy. Dia mametraka fanontaniana izany izao no tenako amin'ity sabata ity hoe ianao ve efa nanamboatra? Sa vao hanamboatra? Sa ilay toerana amboarina mihitsy tsy hainao sady tsy azonao hoe ohatry ny ahoana tokoa moa izany ny toerana ao amboarina ao an'Andriamanitra? Fa angaha fantatsika ny haben'Andriamanitra. Ary any amin'ny toko sy andininy hafa dia mametraka fanontaniana mihitsy ny tompo hoe trano manao ahoana moa izany no amboarinareo ao izy. Dia rehefa avy eo hovaliana izay fanontaniana izay fa andeha hovakitsika ny ao amin'ny Exodosy toko 5:7-8. Exodosy toko 5:7-8 dia izao voalaza. Ary sovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia ahonina eo aminy aho. Arak'izay rehetra asehoko aminao dia ny endriky ny tabernakely sy ny endriky ny fanankaritra momba azy dia arak'izany no anaovanao azy. Tamin'ny andron'ireo zanak'Israely izany dia efa niteny Andriamanitra hoe asehoko manao fitoerana masina ho ahy izy. Dia honina eo aho. Izany hoe rehefa misy izany ilay toerana amboarina ao an'Andriamanitra dia eo Andriamanitra.
ary eo amin'ny fiainantsika kehitriny a de mbola mitoy zany fa niendriny fotsiny samy hafa fa ho hitantsika moa zany rehefa aveo hoe raha tamin'ny andro zanak'Israely a de nisy mihitsy nantsoina hoe taberna kely de nisy fanaka nisy fitaovana atao anatiny de arak'izay mihitsy no amboarina de hoy ny tompo hoe eo aminy a de tao am'izany taberna kely zany tokoa Jehova fa ho antsika kehitriny ohatrany ahoana amin'ny fitoerana amboaritsika hipetrahan'Andriamanitra de mety miteny ianao hoe ny any am-piangonana ya tsy diso zany fa ny tena zava-dehibe de enao ny fonao satria ny baiboly de milaza fa izao senao no tempoly isika mihitsy ny tian'Andriamanitra hitoerana indraindray a ilay trano na ilay fiangonana ny tena ohatrany hoe zava-dehibe amintsika de ny tenantsika ohatrany hoe ambokambona fa ny tena izy a de enao mihitsy ny tian'Andriamanitra hitoerana fa tsy de le trano fiangonana loatra le vita amin'ny biriky de misy tafo tsy de zay loatra misy anankiroa zany ny fitoerana azontsika amboarina ao an'Andriamanitra eo ny fiangonana ary eo koa ny tenantsika fa ny voalohany indrindrany am'izany de ny tenantsika satria ny fiangonana de mety hirodana mety enjera mety misy siklona de potika fa ny tenantsika rehefa tena atolotritsika ao an'Andriamanitra de afaka ny aharitra mandrakizay ary te honinao Andriamanitra de nizao fahavelomantsika izao inona zany tokony ataontsika ny fotsika sy ny tenantsika de amboaritsika ho fitoerana na ho fonen'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao a de moninao amintsika Andriamanitra zay nge izy tsy hoe rehefa makany am-piangonana ihany ianao vao miaino Andriamanitra fa naiza naiza misy anao satria ianao fiangonana de miaino io Andriamanitra noho izany ny toerana voalohany indrindra zany a de ao aminao fa ito de ampirisika akoatra ny fiangonana ao an-trano ao asivy toerana ao an'Andriamanitra tsy fantatry hoe ao amin'ny salon ve sa eo amin'ny tongom-pandrinanao misy namana ohatran'izany mihitsy eo amin'ny tongom-pandrina kely avy eo akavia de eo no fiaonany amin'Andriamanitra azo atao zany de miaona amin'Andriamanitra eo mandrakariva izy ka de mampirisika atsika anana an'izany fomba izany hoe manana fitoerana zay resahana amin'Andriamanitra mandrakariva ny tena aloha vavaka mangina io ao an-trano toerana manokana ary ny any am-piangonana ihany koa ny farany de zao rehefa manamboatra fitoerana ho an'Andriamanitra ianao de tadidio fa Andriamanitra koa efa nanomana toerana ho anao zay zany le izy rehefa manamboatra fitoerana ho an'Andriamanitra ianao de anamboarin'Andriamanitra fitoerana ihany koa ianao ary izy io de efa tsara voatra tonga lafatra mbola tsy hita maso mbola tsy reniny sofina irariko mba ho todisoany am'izany toerana efa namboarin'Andriamanitra zany koa ianao ho anao koa satria ianao nanamboatra fitoerana ho azy tetỳ an-tany de efa nanomana ihany koa ny tompo ao amin'ilay fiainana mandrakizay toerana ho azy ho anao mamaly fitiantsika Andriamanitra koa de samy mahery fa ny zava-dehibe zany de zao hoe tokony manana fitoerana ho an'Andriamanitra isika tenantsika ny voalohany ao an-trano ao ny faharoa tsy haiko hoe aiza ho aiza ao an-trano ao no mba hifiaonantsika amin'Andriamanitra ny fahatelo any am-piangonana de samy mahery ary fa toy izay ny lohevitsika mandra-piresaka ryseha
tonga amin'ny fampitinana ny lesona fahasivy isika ho an'ny klasin'ny lehibe. Ny lohateny izay nitiniantsika tao anatin'ny herinandro dia le hoe ilay tanàna antsoina hoe fikorokoroana. Izay ny lohateny ny rahantsika nianatra. Andeha averintsika ary ny tsy anjery izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fa 7:10 manao hoe ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary aharesy azy koa ny momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Rehefa mandinika izay tsy andrery izay tsika dia mahazo toky sahady fa zay miandany amin'ny zanak'ondry dia olona voantso, olona voafidy ary mahatoky. Ny lohahevitra fototry ny fifanondrenana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy dia voafitina ao amin'ny apokalipsy amin'ny alalan'ny tandindona vehivavy anankiroa. Ny anankiray mitafy ny masoandro izay hitantsika tao amin'ny apokalipsy toko 12. Ny anankiray kosa mitafy lamba jaky ao amin'ny apokalipsy toko 17. Rehefa nianaratsika ny lesona dia hita tao amin'ny apokalipsy toko 12 ny tandindona manaitra ny amin'ilay vehivavy mitafy ny masoandro. Inona moa no aseho an'izany? Tsy inona fa ny famiraparatany voninahitry Kristy. Mahatoky amin'ny Jesosy izy io, ilay tena malalany. Tsy voalotony fampianaran-diso. Ry havana, manerana ny Baiboly dia aseho fa ny vehivavy madio dia tandindony ny vehivavy madio dia tandindony vadiny Jesosy, zany fiangonana marina. Aseho zany amin'ny teny maro. Izany tao amin'ny Jeremia toko 9:2 izay milaza hoe toy ny vehivavy tsara tarehy sy nampiaitaina i Ziona zanakavavy
tao amin'ny tikateny iombonana no nahitan'izay lahtsokatra izay mampiasa ny teny hoe ziona zanakavavy na ny vehivavy mahatoky ny mpaminany mba ilazana ny vahoakan'Andriamanitra. Fa mifanohatra amin'izay kosa ry havana ny fanamaran'ny baiboly mikasika ilay vehivavy anankiray. Hitantsika tao amin'ny apokalipsy 7:12 ary lazaina any amin'ny Jakoba 4:7 fa ampitovian'ny baiboly amin'ny fivarotantena na ny fijangajangana ny fiemorana. Nandritra ny herinandro antsika dia nandinika ny amin'ireo vehivavy anankiroa ireo, ny ray ilay vehivavy mitafy ny masoandro, ilay iray kosa vehivavy janga. Rehefa nianakatsika ny lesona dia name voambolana anankiray izay mafonja izy nentina nampitahana ireo vehivavy anankiroa ireo. Rafitra izay no entiny anasongadinana azy. Rafitra anankiroa mifanohitra. Eto zany dia nafinaritra ny anakatsika ny lesona fa nahafantarantsika fa rafitra no resaka amin'ity lesona ny rahantsika mamerina ity. Ny rafitra voalohany izay efa hitantsika dia mikasika ilay fiangonana marina. Ny rafitra faharoa kosa dia voalaza amin'ny apokalipsy 4:15 ilay afatra lehibe andio avekintsika vakina izany. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezekana noho ny fijangajangany. Tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany no nanoratan'i Jaona ny bokin'ny apokalipsy tany amin'ny taona 100 tany faraparantany. Tamin'izany fotoana izany ry havana dia efa tsy nisy intsony zany Babilôna izany, efa antotam-bovoka, efa rava taloela no nisy ny Babilôna arabaky teny. Kanefa i Jaona dia nandre ny anjely faharoa nilaza fa rava Babilôna. Midika zany fa tandindona ity tantarain'i Jaona ity. Tandindona maneho ny Babilôna ny andro farany, mampiseho ilay Babilôna amin'izao andro farany ianantsika izao. Babilôna dia maneho rafitra ara-pivavahana diso izay anana toetra mampiavaka amin'ny Babilôna ny testamenta taloha. Ao amin'ny apokalipsy 7:17 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay tsy ho averintsika intsony no hitantarana ny mikasika izany. Ambarany eo amin'ny fitarihan-teniny ao misy vehivavy mitafy lamba volomparasy tsaky. Ary raha fanodinihana ny vaky teny no vakitsika ny anaratsika dia mahitsika hoe mamy ny diovain'ny fijangajangana ny firenena. Inona no tianambara amin'ity hoe mamy ity? Ny baiboly dia manoritroritra hatrany ry havana fa ratsy mandrakariva izany hoe fahamamona izany, anehoana faharatsiana izany. Ary inona kosa ilay hoe fijangajangana, mamy ny divain'ny fijangajangana. Fijangajangana dia maneho fampianaran-diso rehefa mamaky ny sokatra masina isika. Fotom-pampianarana sandoka ary fampiarana araka ny tsy tokony ho izy izany fampianarana sandoka izany. Izao ary mba azontsika mahatakatra ny toetra ny Babilôna dia mila miverina tany amin'izay niresahana azy voalohany sika dia tany amin'ny bokin'ny Genesisy. Tao amin'ny lemaky ny tany Sinara no nanomboka ny zavatra rehetra izay faritra any atsimon'ny Mesopotamia, any atsimon'ny Irak amin'izao fotoana izao, nantsoina hoe Babilôna izy io. Tao no naorina ilay tilikambon'i Babela izay naneho ny avinavin'ny olombelona, ny fiarovan'ny tenany ary ny tsy fiankinany tamin'Andriamanitra. Ny tilikambon'i Babela ry havana izay toerana anisan'ny Babilôna fahiny dia naorina ho fiaikana an'Andriamanitra. Miaiky mivatana ny tenin'Andriamanitra, naneho firehariana izany ary dia nidin'Andriamanitra nanorokoro ny fitenin'ny olombelona tamin'izany fotoana izany. Hoy ny voalazan'ny baiboly amin'ny Genesisy manao hoe koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary tao nampelezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Raha ny marina dia maneho fivavahana miorina amin'ny fampianaran'olombelona
mifototra amin'ny hevitr'olombelona ary tohanina ny fomba mampanao ny olombelona zay namboariny olombelona izany babilôna ara-tandindona izany. Izay lazain'ny sokatra masina araka ny tsenjerintsika araka ny voalaza amin'ny apokalypsy 4:10 fa arava. Inona ary ny antso antsika? Ny antso omenantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia zao, izay voalaza amin'ny apokalypsy dia afatra fanoloran-tena. Azo antoka ary ve ilay rafitra misy ianao? Ao amin'ilay rafitra tena izy ve misy ianao? Ao amin'ilay rafitra zay mitafy ny fahamarinan'i Kristy? I Kristy no fototra ry havana, Kristy no fototra iorenana ny fiangonana, mifototra amin'ny fampianaran'ny teniny ny fiangonana ary tarihany ny fanahany. Mazava ny tenin'Andriamanitra hoy izy hoe izay tarihany ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Lesona ho asy ho anao anio ilay tenin'ny Josoa raha nampisafidy ny vahoakan'Andriamanitra izy tamin'izany fotoana izany. Hoy izy hoe vidionareo anio ary izay hotoponareo. Ary dia izy ihany no namaly. Ahoana hoy ny teniny? Fa raha izaho sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Ifidy ny fahamarinan'i Kristy anie izasy ianao. Iandany aminy anie izasy ianao ka andresy miaraka aminy. Tsy hivily na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana, tsy hametraka ny fampianaran'ny olombelona isolo ny baiboly, fa kosa anaja, ankatoa ary iantehitra amin'ilay fanavotana nataon'i Kristy ho azy ho anao. Satria raha mandany aminy isika, raha miantehitra aminy isika dia andresy. Ahoana hoy ny tsy anjery? Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy. Satria tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izy ary haresy azy koa izay momba azy. Dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Aokary ahatoky hatramin'ny farany eo amin'ny mpanarahana ny tompo izao sy ianao. Satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amen. Andeha iroso amin'ny fanatanterahana ny fanatitry ny sekoly sabata isika. Manasanao hiaraka hivavaka. Rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitra. Midera sy mankalaza anao zahay. Manome voninahitra anao ary velom-pisaorana ny amin'ny teninao. Fa ianao no niantso anay. Ianao no nifidy anay. Ka mahatonga anay ho tafiditra ao anatin'ny rafitra tena izy. Dia ilay fiangonana marina izay naorinao. Tompo, aoka ny fanahinao no ampitoetra mandrakariva ny teninao ao am-posy ao an-tsainay. Ka tsy ho adininay fa ho tsaroana mandrakariva ny asa aripidin'ny antso nataonao anay. Ary isaoranay ianao ny amin'ny fampianarana, nampafantatra fa hay ny avinavina, hay ny fampianaran-diso, hay ny fanambony-tena dia efa fiandaniana amin'ilay rafitra tsy tena izy. Misaotra tamin'ny nisintonanao anay niala tamin'izany. Tehirizo ary izahay, tehirizo ny finoanay ary aoka rehefa ho avy ianao dia isan'ireo hitsenanao izay rehetra manaraka izao fampitinana ny lesona izao. Isaorana ihany koa ianao tamin'ny fanatitra ny sekoly sabata izay natao teo. Tompo, ingandraika vita be eo amin'ny asanao tokoa izay ny fanatitra ireny. Ka nitetika asa izay ho tanterahana dia hitondra fanamaro ho anao. Dia taio ihany koa izahay ahafahanay manohana misimisy kokoa hatrany ny asanao amin'ny alalan'ny fanatitra. Misaotra Jesosy io
fa amin'ny anaranao no angatanay zany vavaka izany. Amen. Mianatra eo an-tongotrao